Lasa andavanandrom-piainana ny resaka fahatapahany herinaratra ary ny fahatapahan-drano ihany koa izay nampanenoantsika lakolosy tany am-piandohany ity fandarana ity ary averina mba ho reniny tompona ndraiky mpanjakana hoe mijaly ny marary eny amin'ny hôpitaly Soavinandriana hôpitaly miaramila satria dia misy havana marary moa ao amin'izao fotoana izao efa fotoana vitsivitsy lasa izay hatramin'izao dia tapaka ny rano ary tapaka foana ny rano indraindray ohatra ny amin'ity maraina ity zao raha ny vaovao azonay teny zany dia hoe ny any amin'ny rihana voalohany ihany mandeha dia misy ny ampiny rehetra zany dia tsy mandeha. Ahoana moa ny tsabonao marary amin'izany raha ny rano izay tena farafahakeliny ilaina zany hoe nécessité besoin vital raha ohatra ka any amin'ny hôpitaly zany na marina olona salama renao mila rano maika moa fa ny olona any amin'ny hôpitaly vao maika marary le olona raha tsy mahita rano na mba hoe hidiovany fotsiny any toeram-pivoahana zany maloto tsy azo eritreretina intsony mikroba amin'izany nefa ianao amin'ny toerana tokony hoe hitsaboana marary tokony mba hoe ho sitrana zany fahasitranana ny tadiavinao fahasalamana vao maika indray aretina ny hitanao vokatra izany fahavretrana izany na ny rano aza tsisy ka zay ny mahatonga ako ampaneny lakolosy hoe or mpitondra fanjakana or premier ministre lehibe ny gouvernement zay ministre ny fahasalamana mijaly ny olona ao amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana io fa ny rano tsisy nanomboka zoma tsy nisy ny rano tsy nisy ndray ny rano sabotsy maly alatsinainy indray dia tsy nisy ny rano any tamin'ity maraina ity dia rihana voalohany ihany mandeha ao aloha zany zao asa moengany mba hoe mba niova zany zao ohatra amin'izao ndresahako tato anatin'ny plateau zao tato anatin'ny antenne zao fa aiza moa le retsika tsy possible intsony mihitsy ngeny eritreretana an'le fiainana eto Madagasikara raha ny anatin'ny hôpitaly toerana tokony hitsaboana izay tsy tokony ho tapaka mihitsy satria anisan'ny fatra eritreretana fa stratéjika tsy azo tapahana na ny jiro na ny rano ny tapaka mamono olona kolaka nge zany zay le teneniko anareo hoe lasa hoe non assistance à personne en danger zany ny fihetsiky ny fitondram-panjakana satria tsy manao ninina fa manao croiser les bras manakombo-tanana eo anatria ny fahasahiranana tahaka an'izany nefa zany tena zavatra kely tsy maintsy ilaina raha mitsabolany amin'ny hôpitaly zany ianao dia ity ho any idirako le resaka JIRAMA ny teneniko anareo tany am-piandohan'ny fandaharana inona moa zany le olana dia tsy mieritreritra mihitsy zay tena hanarina n'le orinasa ary ny rehefa tena zohina azy dia ohatra ny alay-panahy ianao eritreritra hoe tohatra ny famonoana ny orinasa JIRAMA ny tena tiana atao ao anatin'izao zava-misy ankehitriny izao fa efa fantatra ary minitsika fa fantatra zany satria ny taremarika izay ho avoakako aminareo hoe tompoko dia azo avy amin'ny fanadihadiana nataony mpiasa ny orinasa JIRAMA ihany zany hoe fantatry ny orinasa JIRAMA tsara zany fa misy vahaolana azo atao ary tena azo vahay ny problème ny orinasa JIRAMA io fa maninona ny tsy atao dia eo amin'izay tsika le mametraka fantaniana so de business so de commission na misy bojo ozy fitenenantsika izy bojobojo kely miditra any aposy dia inina vonoana le orinasa mba ahafahanao mampiditra sy manampy ny vola ny aposinao ihany apetraka izany fantaniana izany io tsy problème na vola fotsiny efa natsidiko taminareo teto nampivarahotsana antsika nahitan'le taremarika navoaka ny tale général ny trésor fa le izy ary misy taremarika voaingana rendray avy eo anivon'ny orinasa JIRAMA le mpiasa mba tsy teraitsy-kombakomba zany dia miteny hoe lalatiana gravy angeny atao aminay ato hoe rehefa nanao investigation ary nanaovako fanadihadiana nandritra ny 10 andro mihitsy raha kely indrindra tia vokatry ny fanadihadiana izay hoentana aminareo ty hoe gravy anie le zavatra mitranga le retsy fa misy hatramin'izany hoe tafakatra any amin'ny 18,000 mètres cubes no voalazany ilay orinasa JIRAMA fa filana amin'ny carburant na gasoil izay ilainy izay mibaraingo mipetraka dia hoe makaizy io arakaraka mampitombony le filany ny orinasa JIRAMA amin'ny carburant mampitombony délestage no ary makely ny famokarana herinaratra ary nefany amin'izao tsika miteny izao le niteneniko anareo efatra ny centrale thermique ny tobo famokarana ny herinaratra tsy mandeha mahajanga le antsony hoe Rolls-Royce ny fiasa ny orinasa JIRAMA azy fiatsoany piasa ny orinasa JIRAMA Toamasina Mandro Seza Ambomanambola efatra zay tokony ho azo atao ary mampametra-pantaniana fa maninona ary ny tsy vahan'ny orinasa JIRAMA io problème io mora foana manko le manilika hoe le fournisseur ny tompona andraikitra iza ny tompona andraikitra fa tena miteny ny orinasa ny piasa ny orinasa JIRAMA atao tamin'ny fanadihadiana izay natao no ny teny azo atao tsara nge ozy lalatiana manafatra ny pièce fa anaovana réparation an'ireo toerana centrale thermique ireo fa le izy inina tsy atao no ny antony tsy fantatra mazava fa inona ary ny tena tsy afahana manao an'izay ny tena marina dia zao rehefa ny zohina azahoany le
tompona ndraiky teo anivony orinasa JIRAMA tompontsoa ny fiodinana fanohizana fiodinana amin'ny gasoil na de fa voapirofo ara-taremarika azy fa vesatra goavana be ho an'ny orinasa JIRAMA ary ny teny an'izany le directeur général ny trésor 115% du chiffre d'affaires de la JIRAMA laniny amin'ny gasoil daholo volany zany voly zany etretsika ohatrina chiffre d'affaires ny JIRAMA zany de mbola mihoatra lavitra zany lany amina gasoil daholo zay nge mampitombona an'le hoe tsy fahaiza mitantana mauvaise gestion de zao ary mandray ohatra ary efa nisy nanao an'izany sosikevitra zany ary fantatra mampiasa ny orinasa JIRAMA tsara zany hoe ary maninona moa raha tsy mampiasa gasoil intsony fa mampiasa fioly lora le fioly lora teneniko taremarika tsotra fotsiny ny elanelany eo amin'ny famokarana 40 mégawatt vokatra azo eo mandro 16 io eo amin'ny gasoil sy ny fioly lora 100 milliards d'ariary 100 milliards d'ariary ny elanelana fotsiny différence zany raha ohatra hoe samy mamokatra zany ianao 40 mégawatt ana herinaratra zany énergie amina gasoil sy amin'ny fioly lora tena tenenina amin'izany de hoe efa hony atsasaky ny déficit ny orinasa JIRAMA misy tamin'ny taona 2024 zany hoe raha manapa-kevitra fotsiny hiditra amin'ny fampiasana fioly lora ny orinasa JIRAMA de efa mahavita fitehirizam-bola betsaka io le tenenitsika hoe ino moa zany filazan'izany économie raha nge atomboko le azavaiko le taremarika zao mifandeha an'le izy atao anatiny ty taremarika ity ary zany ho efa nisy fampitahana mihitsiny fampitahana différence de coût zany fampitahana vidiny eo amin'ny fioly lora sy ny gasoil raha ohatra ka moteur zany na ilay 1000 miodina amokarana 1 mégawatt raha raha isitsika tsara zany ohatra ny vidiny ino moa zany atao zay vidiny combustible zany dia 1886 ariary isaky ny litatra ho an'ny fioly lora 1886 ariary isaky ny litatra ho an'ny fioly lora ny gasoil kosa nefa zay combustible io zany le ampiodinanao an'le machine zany amkaranao an'le herinaratra raha ny gasoil fotsiny nefa defa 2900 ariary isaky ny litatra etreto nge zany elanelany zany misy elanelana hoe 2900 ariary any asoranao 1886 ariary efa any amin'ny 1000 ariary de différence anie zany 1000 ariary mihoatra aza zany hoe raha ohatra ka azavaiko tsotra aminareo raha ohatra zany samy amokatra 1 mégawatt de ny ilaina amin'izay 1 mégawatt izay ohatra zany zay teneniko anareo zay ohatra antanina ohatra 100 litatra na gasoil zany zay 1 mégawatt zay ohatra hoa de zato ampitombonao an'le 2900 izy raha gasoil zay vao mamokatra an'izay 1 mégawatt izay kanefa raha fioly lora izy de 1886 misy différence na 1000 ohatrina zany 400 1016 ariary 1014 ariary de différence zany na zay fotsiny ary de fa afaka milaza nge tsika hoe be da be zany ny économie azo atao hoe raha ohatra ka amin'ny fioly lora miodina le 1000 samihafa famokarana solika ny famokarana herinaratra ny orinasa JIRAMA ary aza donona fa moteur na 1 mégawatt de mitovy ihany mitovy zany tsy afaka hiteny mihitsy manko tsika sao de hiteny ray manko ny orinasa JIRAMA hoe ka zao ange mandany kokoa le fioly lora no ny gasoil non mitovy samy aotra faingo 520 litatra par kilowattheure ny consommation na ny fandanina ho andreo anakiroa reo na gasoil izy na fioly lora izy tsika fuel oil FO moa ny filazany zareo anazy zany amin'ny fomba fiteny teknika menaka fiola zany de azafaiko ihany raha toizana zany le izy raha ataony kôty tsotsotra isaky ny kilowattheure raha gasoil ny ampiasainao koa ny combustible par kilowattheure raha gasoil ny ampiasainao de 725
ariary par kilowattheure. Zay ny vidiny combustible na in'le hoe gasoil na solika fuel iny zany isaky ny kilowattheure. Nefa raha fuel le teneniko anareo hoe fuel oil na iPhone filazana azy no laninao de tsy misy afa-tsy 471,5 ariary isaky ny kilowattheure. Zany hoe raha ataony taremarika tsotsotra zany raha ao anatin'ny herintaona ny vola laninao amin'io vidina gasoil io raha samy amokatra n'izay mégawattheure teneniko anareo zay isan-taona. De zay la nyteneniko anareo teo zay hoe be lavitra ny gasoil. Any amin'ny 5,665,000,000 d'ariary any ny vola laninao amin'ny gasoil mandritry ny herintaona. 5,655,000,000 d'ariary raha gasoil laninao anatin'ny herintaona. Coût combustible par mégawatt par an io isan-taona zany. Raha ohatra nefa le fuel oil na le hoe menaka mavesatra zany no filazantsika anazy na le hoe fuel fotsiny fiantso anazy mahalalantsika azy na FAO zay koa ny filazany zareo anivon'ny orinasa JIRAMA azy rehefa teknisiana zany de FAO. Na le hoe fuel lourd menaka mavesatra filazana azy. Raha le fuel lourd nefa no ampiasainao de tadidio fa tsy misy afa-tsy 3,677,700,000 ariary isan-taona amin'ny fampiodinana n'izay 1000 teneniko anareo zay. Zany hoe raha taremarika tsotra fotsiny zany ny économie azonao réaliser na azonao atao raha ohatra ka mampiasa an'le fuel lourd fa tsy mampiasa ny gasoil. Raha ho aneto Antananarivo fotsiny de efa mahatratra 241 milliards d'ariary 241 milliards d'ariary. Kajikajy ny arahana nanao investigation tampiasa ny orinasa JIRAMA io taremarika meko anareo io fa tsy hoe mamorona ary za tsy nahy an'izany mihitsy raha eritreritry fotsiny. Inona ny tiako tenena amin'izany? Tiana tenena amin'izany de hoe fantatra tsara fa azahoana tombony betsaka kokoa. Ary question faiza mitantana tsotra izany hoe mahay mitantana ianao raha anao masoka re raha samy anamboatra telefôna anankiray ianao ndraso fa zay nandraisako ohatra azy. Raha samy anamboatra telefôna anankiray ianao de mipiasy amin'io telefôna io ty misy pièce samy misy pièce anankiroa reto ny anankiray ndraso tsy ataoko hoe telefôna fa sao de tsy haiko zay pièce micomposé an'io telefôna ndraso andray ohatra anankiray zany hoe anamboatra zany ianao t-shirt. De rehefa t-shirt zany ianao de mijery lampy ianao zany de mijery peinture ianao mijery mille na sérigraphie ianao zany de mandray ohatra zany t-shirt ray. Fantatrao fa ty samy misy matière première na le akora zany entina mamokatra an'le t-shirt. Ny anankiray vidinao 500, ny anankiray anao vidinao 200 na vidinao 300 mihitsy. De ianao ve de tsy eritreritry hoe alao le vidina 500 ny vidiko afahako mamokatra t-shirt moramora kokoa de mba azahoako manao économie am'izay mba misy vola mijanona ty amina. Fa ho antsika ho an'le orinasa JIRAMA antsika zany de hoe nde hamokatra herinaratra ty matière première na le vokatra ilaiko amin'ny herinaratra ty de misy ny antsoina hoe fuel lourd, misy ny antsoina hoe gasoil. Le gasoil efa fantatry fa 2,900 ariary isaky ny litatra. Le fuel lourd fantatry fa 1,886 ariary. Efa misy any 1,000 ariary de différence de mbola ozy ihany hoe aleo le 2,900 ariary ny gasoil ny ataoko. Nefa mitovy tsisy valaka ny consommation. Tsy misy hoe tombo sy ala zany fa samy miara mamokatra ary ahitana aza fa ahafahanao manao économie betsaka lavitra amin'ny fampiasana an'le fuel lourd no le gasoil. De inona ary ny antony? Zay ny fanontaniana petrako aminareo. Maninona no miziriziry tsy mitazona fa tsy ny gasoil irery ihany? Hamokarana andreo centrale thermique isan-karazany andreo sy reo vokatra reo 1000 mpamokatra herinaratra ireo ny orinasa JIRAMA. De zay le teneniko anareo commission ve io? Le trano mitsangana vilay etseroa ve io? Kopaka isasana ve io? Ka tsy maninona na vonona mihitsy aza le orinasa ahafahana mahazo an'izay fanabotsonana amin'ny posy zay. Zany taremarika zany tokony apetraka amin'ny talehan'ny JIRAMA ne zany, tokony apetraka ny fanjakana ne zany. Aza ny ministra ihany ny tompona andraikitra ihany no menatsiny. Tokony apetraka ne zany na io ministra ny angovo misolo toeran'io ary ny général Ravelo Arson Irlande zay fantatra hoe olona intègre zany ametrahana fantaniana aminareo hoe ko maninona ary izy io. De efa nanao sosikevitra izy hoe andao atao audit ny contrat rehetra izay ny fanaovany JIRAMA
tamin'ireo sehatra tsy miankina miara-miasa amin'ireo dia maninona ohatrany efa mitady ho kapaina sady zany nge resaka mandeha amin'ny orinasa JIRAMA efa misy mitady hikapa sady ny lohany satria manelingelina so mipotra daholo za marina na fenina amin'ny contrat isan-karazany amin'ireo privé reo. Ary ny fantaniana dia zao naninona ny ministra marina va ministra ny fiainana Richard misy an'le natsoina hoe notion na responsabilité politique izay mahatompona ndraikitra fa tsy izy rery fa ny DG ny JIRAMA maninona ny tsy esorina nefa mahafantatra tsara fa ny mpanatanteraka opérationnel zany ao anatin'le orinasa JIRAMA dia miaingana amin'ny directeur général ny JIRAMA fa reo le tompona ndraikitra mikirakira le énergie tsy voakitikitika mihitsy eo anivony orinasa JIRAMA nefa zay taremarika ny teneniko anareo zay dia efa ahitana mazava hoe tsy fahaiza mitantana nge zany question na simple choix nge zany hoe izany moa matière première zany na ny vokatra any amin'ny tsy fantatra hoe farafakeliny amin'ny fitantanana orinasa zany izany vokatra azahoanao tombony kokoa izany vokatra akelezanao ny masokarenanao ary le ankelezana masokarena mba ahafahanao mivarotra moramora kokoa any amin'le mpanjifanao zay vahoaka zay ma service public zany hoe mbola tsy hoe ohatra ny orinasa commercial zany ny JIRAMA zay ny tena tiako teneny raha hoe orinasa commercial tsotra ny JIRAMA dia hoe zay azahoana tombony tedaviny fa izy service public manampy ny vahoaka mpanjifa aloha voalohany indrindra ary tena aza donona fa filana ifotony ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny vahoaka amin'ny ankapeny zany resaka herinaratra sy rano zany jiro sy rano zany dia fantaniana raha tiako apetraka dia maninona ary no tsy raisiny JIRAMA zany fepetra izany fantany anefa zany taremarika matoa zany taremarika navoaka ny arahako ny asa sy nanaovana an'izany fanadihadiana izany tamin'ny mpiasan'ny orinasa JIRAMA mivoaka dia tokony ho fantatry ny eo anivony orinasa JIRAMA tsy afaka hiala mihitsy zany ny orinasa JIRAMA hoe tsy mahalala an'izany raha tsy mahalala an'izany izy afaka meko azy ty vokatra ny fanadihadiana ity satria naharitra ny arahana nanao fanadihadiana tamin'ny mpiasan'ny JIRAMA ary za mihiny fa nampiasan'ny JIRAMA aro afaka manome azy antony hoe zao angeny économie azontsika réalisena amin'ny herinaratra 122 mégawatt ilainy eto amin'ny orinasa ilainy eto Antananarivo 241 milliards d'ariary 1200 milliards de FMG volany zany zalahy izay za miampy an'le teniny DG ny trésor hoe raha reo le production tsy amidy reo vokatra tsy azo amidy ny autoconsommation sy ny sisy reo tena question ana tsy fahaiza mitantana mihitsy le JIRAMA fa tsy marina ny filazana hoe resaka vola tokony alohan'ny fanjakana marina fa vola tokony alohan'ny fanjakana misy io fa le vola tokony alohan'ny fanjakana tsika vahoaka ngeny ohatrany hoe omby terena ronono eo isan'andro e araka le menomenona ny olona foana hoe ary nefa le jiro vidin-jiro miakatra foana ny vidin-drano miakatra foana nefa le JIRAMA zara raha manome service tapahany foana ny délestage foana ny ainanao isan'andro dia zao zany androany ianao miprésente chiffre hoe 1500 mètres cube anao ny ilaiko amin'ny gasoil dia mitady an'izay vola zay ny trésor dia ampiakarinao 3400 dia tafakatra 5000 dia taremarika farano any reko teo anivony orinasa JIRAMA teo lalatina mba eritrereto nge fa misy hatramin'izany 18000 mètres cube zany nge ny ilaina iato tsy haina hoe makaiza le 18000 mètres cube de carburant fa aveo io tsy fantatra hoe makaiza ny olona mandeha miresaka dia hoe ny camion eny an-dalana eny amin'ny lalam-pirenena faharoa iny dia mividy gasoil eny sisisin-dalana eny zany daholo miteny hoe ary zay no mahatonga andreo tadidio fa nisy sosikevitra ndao asiana loko ny gasoil ampiasain'ny JIRAMA mba tsy ahitana hoe détourné mihodana makaiza le carburant dia tsisy mazoto amin'izany satria sotratra le amidy ery amoron-dalana misy loko mavokely ohatra na misy loko je dis n'importe quoi mavo ohatra tsy fantatro anavahana azy zany amin'le gasoil amidy eny an-tseny reny amidy eny tsy tseny amidy eny amin'ny station service dia tsy mety tsy hitanao suiteny zay resaka zay satria misy malailay finosana tsy teanao an'izay io ny antony tsy tiany anaovana an'izay dia tsotra saodia tratra hoe makaiza daholo le gasoil fa tena atao vachale le vahoaka malagasy mihitsy no ataon'le JIRAMA vachale dia ny tsy azoko dia hoe tsy voatohitohy na ny mpitondra sy ny mpitantana ao anivon'le orinasa nefa nyzany taremarika teneniko anareo zany ohatra anankiray fotsiny ary efa nisy nanao sosikevitra hoe ny vahaolana azo atao zao dans l'immédiat mihitsy ny azo atao avy hatrany dia averina ny fifanarahana amin'ireo nanao gasoil rehetra zay namatsy ny orinasa JIRAMA amin'ny resaka gasoil rehetra averina ny fifanarahana dia apetraka hoe fioloro io
ary tonga de apetraka mihitsy hoe ao anatin'ny heritaona zany de mitsombadika tsikelikely tsika makany amin'ny fiolona manao préavisana ianao anatin'ny heritaona hoe anatin'ny heritaona zay contrat na gasoil rehetrarehetra ny fanaovan'ny orinasa JIRAMA tamin'ireo fournisseur sy ireo le mpiara-miasa aminy eo amin'ny sehatra tsy miankina ireo de avadika fiolora daholo satria fantatra fa iny ny mora azo atao tsara nge zany azo atao tsara mihitsy zany ary azo atao tsara azony JIRAMA atao tsara mandray ohatra ihany koa ma zao manko zany zao de zao ny zavatra mitranga eo anivon'ny orinasa JIRAMA fa zay iny tsy fantatrareo Jovena irery ihany zao no mifornira ny orinasa no azony tsy hoe mifornira ny orinasa JIRAMA fa no azon'ireo opérateur privé miara-miasa amin'ny orinasa JIRAMA akanan'izay gasoil izay amin'izao fotoana izao nefa azony atao tsara nge manao appel d'offre amina fanafarany mandray ohatra zao reo le fournisseur privé reo tsy avela ny orinasa JIRAMA raha tsy any amin'le compagnie pétrolière miara-miasa amin'ny orinasa JIRAMA de galana moa efa tsy nanao tsotsa satria be de be ny MPI-any de Jovena zany zao mamatsy de any amin'ny Jovena ianao mividy nefa raha mandray ohatra zany zao any amin'ny Jovena ianao mividy mety mahita mora nge ianao raha tonga de hoe omena lalany nareo importateur privé nareo fournisseur privé miara-miasa amin'ny orinasa JIRAMA reo na groupe izy na groupe izy omena lalany anareo andeha nafatra ny gasoil anareo na nafatra amin'ny fiolornareo mivantana any potiny any ivelany any mahita izy moramora kokoa fa maninona tsy maintsy hoe ny Jovena daholo de io zany zay prix imposé ny JIRAMA ary ny tena loza de ity zay prix imposé ny JIRAMA ary zay gasoil farany any tsika tsy misy laboratoire mba ahafahana akory ny orinasa JIRAMA tsy manana laboratoire akory mba ahafahana mitily hoe tsara ty kalitaona gasoil no entin'ny Jovena avany ty tsy misy ne tena tsy misy tena teninina ao anatin'izany de tsotra be tena faran'izay tsotra tsy fatatrao zany ny kalitaon'le solika tongavany ahory ny kalitaon'io solika tongavany io misy fetraikany any amin'le machine de manimba tsikelikely an'le machine cercle vicieux izy fa raha ohatra ka hoe ny fournisseur privé reo ohatra ny fraise zany Enelec zany Agreco tsy fantatro izy akory no fournisseur privé eo tonga de avela menao alalany men JIRAMA alalany hoe nareo afaka manafatra mivantana mahazo mora lavitra izy nenony JIRAMA nenony Jovena ary tena azo atao tsara mihitsy zany ko maninona ny tsy atao zany nge baraingo mipetraka daholo zany resaka anareo rehetrarehetra zany ny problème atsika tany ampiandohana mihitsy le teneniko anareo to hoe resaka laboratoire nakatona tsinona ny raffinerie atsika tam'izany fotoanandro zany tamin'ny andro ny marika Ravalomanana nanakatonana ny raffinerie zay justifie mihitsy ny antony nanakatonana fa hatramin'ny tsy nananana ny raffinerie mahatonga le ratsy ny kalita hoe ratsy ny zao hoe ange mifahadisoana ao anatin'le izy de anisan'ny sosikevitra naroso ary tokony azo etreretina tsara hoe manao appel d'offre na tolobidy amin'ny fanafarana le fiolora hanolona le gasoil atao faran'izay aingana mba akely le vola lanina zany mba tsy apotsitra n'le trésor ihany koa satria ny trésor mamoaka ny vola io nge efa mamorona ny tsisy mihitsy le trésor zany hoe tsika vahoaka nge voapotsitra ao anatin'le izy zany le adevitra tiako apetraka ao anatin'le raharaha de zany rehetrarehetra izany tokony dinihana daholo ao anatin'le resaka teneniko anareo zany mahafaty tsikelikely an'ity Madagasikara atsika ity aza donona fa ny raffinerie nge akoatra atsika teto Madagasikara na matsy ny Île Maurice na matsy any Comore zany hoe na matsy an'ireo nosy manodidina atsika nefa nakatona tamin'ny andro ny marika Ravalomanana zany fa aza donona de hatramin'ny tsy nisy io ny raffinerie teto amintsika io napotika tsikelikely an'io napetraka tsikelikely an'io le problème na kalitao de napotika tsikelikely an'io orinasa JIRAMA io ihany koa ary mahatonga n'izao adevitra mitranga amin'izao fotoana zao ianao zany tikano sy tikano tsy fatatsika tsy mahalala n'izay solika faran'ny orinasa Jovena nefa ny tsy maintsy any aminy reo fournisseur reo manjifa fournisseur privé reo manjifa an'le gasoil ahafahany mampiotiny ary raha mba misy sosikevitra avadika fiolora maninona ny tsy eken'ny orinasa JIRAMA zay maninona ny orinasa JIRAMA tsy manao appel d'offre avy hatrany faran'izay maika amin'ny fanafarana fiolora de mba afaka mety lina amin'izany daholo koa ny opérateur privé rehetra ny fournisseur privé na ny compagnie pétrolière misy mampidina le saran'izay de rehefa midina ny sarany mihena ny masokarenanao mora kokoa ny solika midinao any amin'ny mpanjifa na mety hoe tsy apena amin'ny vidin'ny solika any amin'ny mpanjifa avy hatrany ary tsy fady ny vidin'ny herinaratra any amin'ny mpanjifa avy hatrany azy ianao mba farafaratsiny
misy mba miena zany ny vola laninao manao ekonomia ianao zany hafanao mamelombelona indray an'le orinasa JIRAMA zany nge zavatra tsotra ary azo tanterahana mihitsy fa maninona ny tsy atao volonté politique izany ara-paninotsika lakilozy tsika mpanao gazety kely tony ara mahita an'izany de mpitondra fanjakana ve tsy afaka ny ahita an'izany zay le adevitra tia napetraka ao anatin'io raharaha izay alefatsika io